fandaharana voambolana kristianina izay hitombonao amin'ny fahalalàn'Andriamanitra sy ny teny ny baiboly. Ny baiboly na biblia amin'ny teny grika dia fitambaran'ireo boky misy ireo soratra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra. Noho izany manentana antsika rehetra hamaky ny baiboly manomboka ao amin'ny testamenta vaovao izay misy ny fanekena nataon'Andriamanitra ho antsika rehetra olombelona rehetra tsy ankanavaka, fa ihany koa aza adiny mamaky ny testamenta taloha izay misy ireo tantara tsy mety levina sy ny asan'Andriamanitra tamin'ny firenen'i Israely. Jehovah Jireh efa fahentsika matetika ao anatin'ny hira izay teny izay fa androany dia ho fantarintsika indray hoe inona no heviny. Jehovah Jireh any an-tendrombohitr'Andriamanitra no ahitana, izany hoe Andriamanitra zany nanome an'ilay fanatitra, nanome an'ilay ondry ho solon'ny saka atao fanatitra dorana. Dia ny dikan'ilay Jehovah Jireh zany dia hoe Andriamanitra no anarantsika ny hoe Jehovah Rafa izay midika hoe izao ny Jehovah izay manasitrana anao na hoe Jehovah no manasitrana anao. Jesosy le Jehovah Rafa. Jehovah Shalom fanazavana kely hoe Jehovah no fiadanana. Teny hébreu moa izy io fa adika amin'ny teny malagasy hoe Jehovah no fiadanana na Jehovah no manome fiadanana na Jehovah no miantoka ny fiadanana. Dia manonona ny fiadanana amintsika rehetra. Dia hoe araha misy tsy tiany tompo dia aoka ho voahozony izy Maranatha. Ny hevitry teny hoe Maranatha io amin'ny teny malagasy dia hoe ho avy ny tompo na hoe ho tonga ny tompo. Izany hoe ny teny hoe Maranatha dia milaza ny fiavian'i Jesosy tompo indray satria ho avy indray Jesosy akatsika izy misy zany ny fiainana ao aorianany fahafatesany, fiainana namboarin'i Jesosy ho antsika dia le fiainana tsara lavitra tsy mitovy amin'ny fiainantsika eto ambonin'ny tany fa fiainana hafa mihitsy, fiainana tsara be. Dia miomany ianao fa efa ho avy Jesosy vaovao mafaly satria tsy ho an'ny zanak'Israely fotsiny ihany no nanaovan'Andriamanitra fanekena fa efa nanao fanekena tamin'ny olombelona rehetra amin'izay Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanany lahatokana. Hitantsika izany eo amin'ny Jaona 4:9 manao hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay.